Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Takin'ireo mponina ao Anosy Avaratra ny amindrana ireo mararin'ny pesta tsabona ao amin'ny hôpitalina Anosy Avaratra. Teny midina ny antony nandraisana ireo marary ireo ny tompona andraikitry ny hôpitaly. Miororo manoloana izany ireo mponina ny toerana. Mivaky ny fonjany tsehafany sabotsy teo, gadradimy no tafaporitsaka tamin'izany. Tarany avis d'évasion, raha ny fanazavany eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Noho ny andro alahady kosa no nahatonga izany, raha ny nambaran'ireo mpandrarahany fonja. Totosa io arivo ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny kompania pitaterana Air Madagascar sy Air Austral. Aritra 10 taona ny fiaramiasa. Mitonitolona sy fitokonana ho an'ireo sindikany mpitsara sy ny sindikany prakidrara raha ny fanazavan'izy ireo. Nisy ihany koa ny renvoi en bloc tamin'ity androany ity. Tsy afa-manoatra ireo manadrara. Maresaka iraisam-pirenena olona 12 farafakely no namony no maly alahady. Manamorona ny morontsirak'i Bangladesh. Vokatry ny filetehan'ny sambo iray izay nitondra mpitsopinenana. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy, miaraba monokany ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia takin'ireo mponina ao Anosy Avaratra ny amindrana ireo marary pesta tsabona ao amin'ny hôpitalina Anosy Avaratra. Teny midina no antony mahatonga izany hono ny tompona andraikitry ny hôpitaly. Miororo ireo mponina any an-toerana. Iona saina. Hatramin'ny andron'ny sabotsy teo, mahatratra 12 ireo marary pesta tsabona ao amin'ny hôpitalina Anosy Avaratra raha ny antotanisa azo teo anivon'ny tompona andraikitry ny hôpitaly. Tsy mbola nisy kosa ny maty vokatry ny aretina pesta. Manoloana izany, miororo ireo mponina any an-toerana. Antony, tsy mbola nisy trangana pesta teto amin'ity tanàna ity hatramin'izay ka manay ireo mponina amin'ny fiparihan'ny aretina. Hatramin'izao aloha dia mbola tsisy an'izany resaka pesta teto Anosy Avaratra, nefa dia gaga be zany nilazan'ny fanjakana fa hoe alefa aty Anosy Avaratra ny olona voa amin'ny pesta. Ary ireo olona voa amin'ny pesta ireo dia fantatra fa mety tokoa ny fitsaboana azy, nefa zao zay gaga be fa androany fa olona mpiandry marary ao amin'ny pesta mivoaka mivezivezy ety amin'ny tanàna ka manahoana ny fiantraikan'izay amin'ilay mponina tsisy aretina ety. Ny mponina an'ilay tsaboana ireo dia tsy mponina avy ety ka raha ny eritreritra raha tokony hoe maninona izy ireo raha tobo-toerana ray fa tsy aparitaka be ohatran'io sa ilay valana aretina ve no aparitaka tsy fantatra intsony aloha tsy dia mazava aminay. Zay ary ety miororo mahitsy maheno an'ilay izy. Dia tena matahotra daholo ilay olona izay anontanianao dia ahoana ny fandehana zay tena matahotra fa alefa aty Anosy Avaratra ilay pesta, ilay olona voa amin'ny pesta nefa zao ilay olona efa tonga tsisy intsony zany ny fomba hoe isakana azy na ahoana. Tsy nisy ny fepetra noraisin'ny fanjakana ny fanandrify tamin'ny famindrana ireto olona voan'ny pesta tsabony eto Anosy Avaratra ireto ho iatrany ireo mponina. Miteraka tahotra ho azy ireo anefa izany. Raha ny tena marina tokony hoe mba mandray andraikitra zany le fitondram-panjakana sy ministera fahasalamana, mba tokony hoe anazava tsara amin'le mponina eo amin'le fokontany misy an'le hôpitaly zany izy satria raha ohatra ka jerena zany miororo le vahoaka. Miororo le vahoaka amin'le izy.
hoe ahoana tia nefitsika tsy misy aretina zany tia manodidina atsika dia ahoana ny tsena eo akaikin'le hôpitaly tokony andraisan'jareo andraikitra zany andraisan'jareo fepetra hoe inona ny tokony ho ataon'jareo manodidina le tsena devan'le hôpitaly tokony mba hoe mararina eo zany tokony tsy ho avoaka raha tena hoe tena pesta marina no entiny mivezivezy eo anatin'le hôpitaly. Fangatanay aloha raha azo atao dia maninona mba atao amin'le tobra efa misy azy ihany le izy fa tsy zarazaraina amin'ny hôpitaly ohatran'io sao dia mba zay ny sécurité kokoa noho le hoe aparitaka bebe le izy. Ohatra aloha zay fa tokony mba asiany fanefitra zao hoe inona le fanafody mba tokony ho zaraina aminay manodidina an'le hôpitaly zay mba diatavinay. Tsisy an'izany moa le mpikarakara an'le marary ao vezivezy ety avelany dia tokony mba omeny fanefitra zany na tokony hoe feziny eo le olona zay le izy. Nanantona teo anivon'ny hôpitaly Anosy Avaratra ny mpanao gazety vao eo ampidirana mahita tranolay miisa 2 natao andraisana ireo voan'ny valanaretina pesta ireo hoy ny médecin inspecteur district Antananarivo Avaradrano Dr Betokotany Marcel voafeny aretina ary tsy misy atahorana ny fipariahany raha ny fanazavana. Fa mbola tiako tsindrina eto zany fa ny ary tsy tokony ampisalasala ny olona zany hoe hiparitaka eto Anosy Avaratra ny pesta satria atao centre de traitement eto tsy marina zany na marary eo ampiderinao ary dia marary hoentin'ny ambulance zany ary izay koa zany hoe amin'ny hôpitaly mpanjakana zany dia natao hitsabo ny aretina rehetrarehetra izy ary ny olona marary ny pesta dia olombelona ihany koa manana zo tokony hotsaboana zany ka aoka mba samy ohatrany hoe mba ho dinitsika ambony sy ambany le izy zany mba tsy teraka hoe fikorotanana be zany fa raha tsy hotsaboana ary ireo olon'ireo dia ina ny hafarany. Teny midina avy any ambony ny tsy maintsy andraisan'ireo hôpitaly lehibe ny olona marary voan'ny pesta ho hiatrany ny fanazavana. Ny fahafenoan'ny Chapa na ny hôpitaly natokana hitsaboana ny aretina pesta eny Ambomiandra no anton'izany. Asika ny hôpitaly Anosy Avaratra manokana moa zany dia nahazo réquisition tany amin'ny ministère izahay fa atao centre de traitement de peste koa zany ny eto. Ny antony dia tsotra ihany efa manomboka ho feno le hôpitaly ery Ambomiandra zany dia mila aparitaka izy ireo dia mba ahafahana mifehy ihany koa zany le fivezivezena be ny ireo marary zany dia ny hôpitaly mpanjakana rehetrarehetra zany natao réquisitionné no centre de traitement peste. Momba izay hatrany nisy ny fivoriana ny fanaovan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary ny médecin chef ny alakamisy teo hoy Radimson Marcel mpanolotsaina ny tanàna eto Anosy Avaratra. Ny votra tamin'izany fa tsy andraisana marary avy any velany ity hôpitaly ity. Ny tanàna sy ny conseiller ny médecin chef tao amin'ny CSBD Anosy Avaratra tao tamin'ny farany herinandro alakamisy angamba izy iny dia milaza fa hoe tsy andraisana olona avy any velany ny hôpitaly fa ny mararina ety raha misy dia zay no tsaboana amin'ilay toerana nefa zao gaky zay tohatra ny misy an'izay ao ka dia apetraka tompoko zay lafin'izay hoe raha mbola tsy miparitaka eto Anosy Avaratra ny otrika aretina dia aza hitondrana otrika aretina hafa ty zany. Fa ankoatra izay miteraka fikorotanana eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana any an-toerana ihany koa ny famondrana ireo marary ny pesta teny amin'ny Chapa ho eto amin'ity hôpitaly ity raha ny fanazavan'ny taletsekoly iray no antononay. Nivoaka ho malariva fa tsy mianatra indray ny mpianatra eto Anosy Avaratra. Ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra nefa efa tonga teto an-tsekoly. Nisy arak'izany ny fivorivoriana. Laza tamin'ny ray aman-dreny zay nanaparitaka hoe amin'ny 9 vao miditra mianatra ary tsy voakasika tao anatin'ilay zapy sy faritra hoe tsy afaka mianatra zany zahay. Nanomboka ny sabotsy mbola izay ihany hatramin'ny sabotsy lahady maraina lahady hariva be zay vao nare indray hoe tsy afaka mianatra indray ny apitso. Sarotra be le décision mitranga mihemitra. Ny tenenina hoe androany 9 vao miditra mpianatra ny rehetra efa nahazo an'izay zao ny information zay ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra. Raha ohatra ka tena fisorohana amin'ny pesta le izy tokony tsy nasiany zany zavatra zany satria vory teto daholo zao ny mpianatra rehetrarehetra efa vonona ny hianatra nitondra kitapo ny ray aman-dreny vonona natitra ny zanany dia natao kosa hoe
pesta tsy hifindra raha sanatria tokoa hoe tena nisy zany ary riko tsy isy fa saingy lasa ihany ny saiko hoe efa nifindra sady nge zany le pesta satria nisy le fivoriana androany efa vory teto hianatra zany ny buan'lay ankizy tonga teto efa mifampiresadresaka raha sanatria nisy pesta zany ny sasany tamin'ireny ankizy ireny dia efa mifamindra ary efa tena nianaka le izy zany hoe ho aparitaka mihitsy zany satria efa mivory teto daholo ny ankizy vonina hianatra. Raha ny zava-nisy tetỳ an-toerana miororo ny vahoaka ary mametra-panontaniana ho fehezana sy ho foanana ve ity valana retina pesta ity sa ho aparika manerana ny nosy. Raha ny nambaran'ireo mponina tetỳ an-toerana hatrany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra anohetsika ny mponina etỳ anosy avaratra ho azy ireo aleo misoroka toy izay mitsabo. Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia totosa io arivo io ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny kompania pitaterana Air Madagascar sy Air Austral aritra 10 taona ny fiaramiasa. Lilira Beata. Fito volana taoriany fanaovantsiny ny fifanarahana teo amin'ny kompania pitaterana Air Madagascar sy ny kompania vahiny Air Austral ny 4 avril teo. No totosainy io arivo io ny fanaovantsiny mpiaramiasa na accord de partenariat stratégique teo amin'ny kompania rotonta. Manomboka eto araka izany ny asa ho tanterahan'ny kompania Air Austral amin'ny kompania malagasy. Fotoana ahafahana manao fampiasam-bola iarana amin'ny Air Madagascar ankehitriny raha ny voalaza ny tompona andraikitra avy amin'ny kompania vahiny Air Austral. Ity fiaramiasa ity dia fiaramiasa fohy dia fohy ary fiaramiasa hitsinjovana ny fivoaran'ny tsirairay izay iasan'ny kompania tsirairay. Zava-dehibe izany, zava-dehibe na ho an'ny Airmad na ho an'ny Air Austral. Fiaramiasa tokony amerina indray ny mahamatiana an'ny Air Madagascar araka ny efa nahafantarana azy hatramin'izay tahaka ny maintenance izay nananany toerany ary tokony verina amin'io toerana io ao anatin'ny taona ho avy. Manomboka eto izany hoe amin'ny ity taona 17 ity hatramin'ny taona 20 no anarenana ny orinasa Air Madagascar. Aorian'io kosa izany hoe amin'ny tapany faharoa ny fotoam-piasana no hijerena ny fitombona sy hijerena ny tombony ho toy ny fanarenana ny orinasa. Ny sidina anatiny izay efa fanao ny kompania Air Madagascar no amafisiny entina nohizana ny fanarenana. $40 tapitrisa ny fampiasam-bola entin'ny Air Austral ao anatin'ny Air Madagascar amin'izao fiaramiasa izao raha toa kosa ka noraisin'ny fanjakana an-tanana ny fandoavana trosany ity kompania malagasy ity. Tsy fantatra kosa hatretony hoe iza no ameriny trosa nalaina tamin'ny kitapom-bola mpanjakana io. $700 tapitrisa no hotratrarina amin'ny fihodinam-bola amin'ny orinasa aorian'io fifanarahan'ny-piaramiasa io. Ny namana mpanao gazety Andra Rasondray vahintsika amin'ny ety alina ety amakafaka ny momba ny pesta no atongavany eto miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-ny Cool TV eny ambony fantaniny napetrako aminao hoe aiza zary zay valana retina pesta zay amin'izao fotoana zao. Mety izy ianao nalita teny daty vitsivitsy mialohan'ny amaliko an'izay tamin'ny 14 ny volana septembre 17 raha nanontanian'ny mpanao gazety nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety zany sy ny filoham-pirenena teny Avoloha. Ny filoham-pirenena dia nanambara izy tamin'izany momba ny pesta tsy zany nanontanian'ny mpanao gazety hoe ahoana no fepetra ho raisina. Tena nanambara ny filoham-pirenena tamin'izay fa zavatra ratsy foana no hita amin'ny mpanao gazety fa tokony mba ho zavatra tsara amin'izay no jerena. 12 andro katroka tao aoriana an'io zany hoe fa 17 ny volana septembre dia ho asehontsika amin'ny sary io. Ny sary tany sy taremarika vitsivitsy navoaka ny OMS momba ny fianaka ny valana retina pesta teto amintsika. Averiko tsara fa 17 septembre zany hoe 12 andro dia hita amin'io sary voalohany fa efa distrika misy avana 12 sy faritra 7 no nahitana izay valana retina izay. Ny faritra Analamanga no nahitana valana retina be indrindra tamin'io satria dia nahatratra 420. Nahitana ihany koa ny tany Toamasina sy Mahajanga. Tamin'io fa 17 volana septembre ihany David dia vola $5,700 amerikana mahery kely na $450,000 amerikana no vola nambaran'ny OMS fa ilainy mandritra ny volana hiadina amin'ny fianaka ny valana retina eto pesta io eto Madagasikara. Ny ampy vola $450,000 amerikana io, ny ampy vola eo amin'ny vola $10,300 eo, $250,000 amerikana zany hoe ho ampiasaina amin'ny resources humaines eo andro mpitsabo zany izay mbola hitantsika amin'ny sary io ihany. Ny tena izay vola izay ianao teo hoe
$450,000 ny ilaina iadivana pesta eto Madagasikara nefa raha ny fahafantarantsika anazy vao omaly na me ray faingo 5 $, fond d'urgence ny OMS ahoana kosa ny fandeha zay. Raika amby folo andro katrika ny 17 septambra ihany koa zany hoe ny fahavalo volana Octobre omaly dia nanambara moa zany OMS fa nanokana fond d'urgence ray faingo 5 $, américain 1,5 million ny fanampiana Madagasikara faran'izay aingana zany hoentina amin'ny fianaky ny peste iadivana amin'ny fianaky ny peste. Ankoatra io fond d'urgence efa nomena OMS io dia niantso ihany koa ireo firenena maro izy sy ny fikambanana iraisam-pirenena anampy ny OMS zany sy anampy ny fanjakana malagasy fa vola eo amin'ny $5,5 américaine no ilaina vao foana tanteraka indray io aretina peste io areto amintsika $5,5 million. Ao anatin'ny fotoana 10 andro zany dia jereo ny fiakany raha $450 américaine no nieritreretin'ny OMS ankehitriny tonga hatrany amin'ny $5,5 $5,5 million inona daholo ao anatin'izany. Inona zany ny fiany? Raha fihezina aloha dia hoe tsy voafehy mpitondra mihitsy fianaky ny peste eto amintsika. Androany zao dia nahatratra 570 zay le fanontaniana natereo voalohany no maty ny peste eto Madagasikara. Tarehimarika navaka amin'ny ministera ny fahasalamana io hitantsika amin'ny sary ihany. Tafakatra 7,3 no voavalana aretina peste nanomboka tamin'ny voalohany volana aogositra ka hatramin'ny androany. Ireo 7,3 ireo zany dia ireo hoe voan'ny valana aretina peste ka nanatina toeram-pitsaboana. Hitantsika amin'ny sary io zany fa dia niakatra be ireo olona tratra ny aretina peste ity nandritra n'ity faran'ny herinandro ity. Raha teo aloha teo izy 3 isan'andro no navoakan'ny tarehimarika navoaka ny ministera ny fahasalamana tao anatin'ny faran'ny herinandro teo izy 5 isan'andro no ataontsika maty an'izay valana aretina peste zay. Dia eo mampametra-panontaniana tokoa davidany hoe raha nambara ny filota dia tsika tsara mihitsy dia hoe tokony hametra-pialana ireo tompon'andraikitra tsy mahomby amin'ny asany. Aiza ho aiza ireo tompon'andraikitra mivantana amin'ity fianaky ny valana aretina peste ity manao izay fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ireny. Maika mpitondra manala ireo tompon'andraikitra sasany rehefa mahakasika ohatra hoe ny tombotsoa manokana no voakasikasika amin'izany. Tsy tenitsika ohatra nytao amin'ny ministera maromaro izay nanaovana n'ilay remaniement teo. Sady indrindra ihany koa dia manaitra marina ambaran'ny sekretena jeneraly ministera ny fahasalamana fa foana ho azy io valana aretina io toy ny tany Eropa tamin'ny Moyen Âge tamin'ny fangolatany zany. Dao ny eo raha antsika ho famaranana an'izao famakafakana izao David ny teny nga sekretera jeneraly ministera ny fahasalamana tamin'ny 2 volana Octobre dia afatsika mihevitra hoe miady amin'ny valana aretina marina ve ny mpitondra sahaona. Ngasitany ianao fandahoara raha antsika zay sary zay. Zavatra miseho zany matoy mipetraka teto hatramin'izao misy zavatra be dia be tsy mbola voakitika eo ka lasena anatin'ny hoe maladie environnementale izy io sy notre environnement. Foana ho azy io ohatra ny tany Moyen Âge tany amin'ny Eropa tany. Ny fahatapahan-jiro lavareny ao amin'ny fokotany telo ao amin'ny commune Bemasoandro no antony fitokonana nataon'ny mponina Tanitosy nandritry ny 3 andro zay. Ireo sefim-pokotany no misedra ny fahatezeran'ny mponina olona roa no niakatra fitsarana tamin'ity androany ity. Narina Randriano Manana. Katoary Lala Robertine, sefim-pokotany ao amin'ny fokotany Tanety, commune Bemasoandro, nanomboka ny taona 7 tao anatin'ny herintaona ny amafy ny fahatapahan-jiro ao amin'ny fokotany Izasahanina. Isan'andro manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 tapaka intelo ny jiro. Tao anatin'ny 3 andro izao midina isan'andro ny toerana ny tompon'andraikitra eny anivon'ny orinasa Jirama manamboatra ny transformateur. Olana mipetraka ny fidiran'ny mponina antsehatra amin'izay fikitiana izay transfo izay. Izy zany na misy olona efa tsy mahazaka an'izay fahatapahan'izay dia vao tapaka kelikely le jiro dia ry zareo ihany no miandry dia ry zareo ihany no mamerina an'io amin'ny hazo. Dia efa nisy fotoana zany tamin'izay fotoana izay no tenenana tamin'ny mpiasan'ny Jirama dia efa tonga teo izy satria efa mipoaka io dia efa nisolondry zareo io taty aoriana rehefa tsy mahazaka ihany le izy. Dia eo zany ny risika tena atahoranay fokotany sao hiteraka loza tena goavana fa amin'ilay famerenan'ilay olona anazy iny no mety tena hoe hisy loza eto. Dia ny Jirama zany izay nandritra n'izay 3 andro izay teo foana izy amin'ny ora fahatapahan'ilay jiro io.
dia ry zareo mamerina anazy andrasa mitapaka le jiro dia andrasa mangatsiatsika kely zany le transfond dia averiny zareo ihany le izy dia miverina le jiro. Vokatra izay fatapahan-jiro izay nidina andalambe ny mponina ao amin'ny fokontany 3 olona 5 no voasambotra tamin'ny sabotsy lasa teo. Miisa 2 izy ireo no niakatra fitsarana androany raha ny fanazavana. Ankehitriny mitaky ny famoahana azy ireo ny mponina ary mitaraina amin'ireo sefim-pokotany 3 izay akaiky ny vahoaka. Zao zay lasa matahotra hoe sao dia tsy tafavery le jirama androany io dia lasa izahay le miteny sy nampitony an'le vahoaka no lasa sao dia ola sibatra hoe noho ny amitry présidente sy ry président satria fokotany 3 zay la sibatra amin'io. Be masoandro Tanety Ambody Amberivatry dia sefim-pokotany Amberivatry sy ny tenako sefim-pokotany Tanety no nandamina an'le vahoaka teo dia lamina amin'ny vahoaka. Fa natahoranay fotsiny dia hoe zahay ny teny an'le vahoaka nanao hoe ho avery le jirama io raha pitsy hosoloana mihitsy nefa raha sanatria tsy ho tafaverindry zareo le izy. Dia izay nanaovanay antsoavan'ny jirama hoe lasa zahay le mpitondra ety atoerana no lasa ola sibatra eo anivon'le vahoaka fa andeha hiara entana mba hijery an'le tena hoe ahoana marina ny zavatra mety tsy hampisy an'le korotana. Efa fahazarana ho an'ny mponina ny fatapahan-jiro fa manampitrotraka izany ihany koa ny fatapahan'ny rano. Amin'ny ano izy nitapaka amin'ny 5 maraina iny dia amin'ny na amin'ny 7 alina izy na amin'ny ano any amin'ny 10 indraindray izy alina be mihitsy vao mandeha le rano. Resaka varitra mihitsy zany le fatapahan'le jiro aloha satria ohatra nenay zao jus ohatra izay ny amidina eto fanasana fitaovana fijaliana be le rano indraindray koa sahirana be anao amin'le hoe amin'le fanasana fitaovana dia sahirana ianao zany ao amin'le rano tsy misy dia nenao koa nefa tsy afaka ny hoe indraindray reraka ianao dia tsy afaka ny haritra alina be ny amin'ny 12 sasany alina vao ameny rano. Faranay ty aminay zao ny hitako dia tena mijaly be amin'ny alina zany mandeha dia tapaka rehefa amin'ny maraina. Raha vao tsy mahatratra amin'ny maraina ianao zany dia tsy mahazo rano. Dia izay dia isan'andro zany foana ny ainanay ety. Dia efa manangona rano amin'ny bidon amin'ny alina. Dia rehefa vao tsy mahatratra amin'iny zany dia mandeha matsaka anaty lavadrano. Tena efa ela, tena efa ela. Tsy efa fahazarana mahitsy ilay izy efa ela mahitsy. Tao anatin'ny efa taona ny mponina ao amin'ny komunina Bemasoandro no misedra ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra sy rano. Vahaolana vony savanandro fa tsy maharitra no entin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny orinasa jirama na eo aza ny fampitany ny sefim-pokotany ny fitarainan'ireo mponina. Takina ny fanatsarana izany tolotra izany ialana amin'ny fitokonana sy fidinam-ponina andalambe matetika toy izao. Vaky ny fonjany tsy afany sabotsy teo kadradimy no tafaporitsaka tamin'izany tarany avis d'évasion raha ny fanazavana avy eo amin'ny gendarmerie pirenena noho ny andro alahady kosa no natonga izany raha nambaran'ireo mpandrarany fonja. Fanadiny Michel Aranarjon. Taorin'ny fonjana Ambatondrazaka vakindray ny fonjany tsy afany sabotsy teo misy 5 ireo gadra tafaporitsaka tamin'izany resaka foto-drafitrasa efa antitra sy ny tsy fisian'ny jiro no voalazany ireo tompon'andraikitra fa nahatony izany sy tsy nahafana nahita ny nandoany izy ireo indrindrina. Inona ary no nahatonga izany fitsoahana izany nanahoana sy nanahoana ny fisehony amin'ny ankapobeny dia tafatsiaka izy 5 rahalahy ireo nandavaka tany indray koa. Nandavaka tany dia nanao androna tsoina hoe tunnel satria dia tao anaty cellule izy ireo izy anaky 5 ireo no afaka nanao an'izany asaratsiny zany dia tafatsioka daholo. Ny zavamisy izay tsara ho fantatsika ary izay moa ny zavamisy fa miezaka mandray ny fepetra amin'izao tsika miteny izao ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ny tsy fatomombana nangamba samy faratsiny ny infrastructure ny foto-drafitrasa izay ananantsika eny fa na dia tsy afamo iarahana fantatra fa fonjy angeza be ary rony antsoina hoe prison à haute surveillance reny nefa dia na ny jiro ary dia mbola
sarotra dia sarotra ny atsy afa fotoana fohy dia fohy mba nanana an'izany jiro zany. Etsy ankilany tara ny fampafantarana raha ny fanazavana azy teny amin'ny zandarmarie-pirenena na ny antsoina hoe avis d'évasion raha ny fantatra mantsy efa ho 20 ora mahery taorian'ny fahavakisan'ny fonja vao nisy ny filazana ary nampanany sarotra ny fikarohana amin'izao. Nisy zany ny gendarmerie araky ny efa fantatritsika ty lazainy ombenimbeny recherche de renseignement na fitadiavana vaovao ny asany 90% ny asany isan'andro amanalina. Ka omaly ariva zany raha fananao an'izay asa zay na dia alady ary ny andro ny tao amin'ny brigade nandorany fotsy dia naheno tamina olona andian'olona vitsivitsy ny sesisesy hoe vaky ny fonjany tsy hafa. Raha ny tena izy zany tokony ho avis d'évasion no nahafantarana zay satria ny devoiran'ireo mpiandro fonja reo zany amin'ny fotoana zay trangan'ny fahavakisana fonja dia manao eo no eo ny avis de recherche ny avis d'évasion zany makany amin'ny polisy sy ny gendarme sy ny mpitandro ny filaminana rehetra. Tsy nisy zany zay fa rehefa tamin'ny olotsotra nainona zay dia tsy ny negligena zany tsy niavina io raha io fa natsona zaro tany. Rehefa natsona zaro tany tokony tamin'ny efatra sasany maly ariva dia nilaza fa nisy tokoa io 10 zany tamin'ireo criminel zay nigadra tao no lazainy fa nanao bris de clôture. Tahaka izao kosa ny fanazavana ireo mpandrarano fonja mikasika an'izay avis d'évasion izay. Fa ny zavatra nisy moa zany dia nisy tokoa ny vaky fonja ary zay moa entina nitsina ny sasany hoe ataony konokononinareo mpandrarano fonja le vaky fonja tsy zavatra konokononina izany satria zay miaina ao anatin'ny fiarahamonina fa ilay fahavakisana fotsiny no ny fanindry tamin'ny andro alahady dia somary tara moa zany ny sonam-panao gazety. Hatreto mazava fa misy ny gabraraka eo amin'ny fomba fiasa fa eo ihany koa ny olana eo amin'ny foto-drafitrasa raha ny fanadihadiana tao kadra eo amin'ny 53 eo ihany no zaka ny tsy hafa saingy efa mihoatra lavitra izany ireo voafonjao amin'izao mandinina ny 420 izany amin'izao raha tsy ahivina misy 5 ireo gadra tafatsoka ireo Razafitsalama Soloniaina Randria Malala Toky Feno Setra Safidy Randria Amparany David Roland Rajoelina Christian Tanteraka ary Randria Narimanana. Mitonitolona sy ny fitokonana ataon'ny syndika Ampitsara sy ny syndikan'ny Prakrara raha ny fanazavan'izy ireo. Nisy ihany koa ny renvoi en bloc tamin'ity androany ity tsy afa-manoatra manoloana izany ireo manandrara Fezora Faly. Fampiamorana fotoam-pitsarana samy efa nisedra izany avokoa ny ankamaroan'ireo olona manana raharaha eny amin'ny fitsarana mba rahatonga voalohany eny Anosy noho ny fitokonana ataon'ny syndikan'ny Ampitsara sy ny Prakrara. Misy ihany koa ireo ahemitra amin'ny volana Novambra. Sahirana manoloana izany ireo olona manandrara saingy tsy afa-manoatra. Nanana raharaha mihitsy ny ahako mandeha tamin'ny tribonaly ato. 5 taona zao no hirarainy zareo fotsiny tamin'ny tribonaly dia izy. Zao appel zao iverenako findimy zao tamin'ny volana juin dia juillet dia août dia septembre dia octobre rehefa octobre zao androany. Dia zao hitanao zao ka rehefa migrevy ny anona tsy maintsy ahemina iko. Aminah manokana tena sahirana satria za olona manano tena mivezivezy lava tikatra lany andro sy lany fotoana. Raha pitsony azy zao misy raharaha pitsarana zareo moa migrevy amin'izao fotoana zao fa mialo mbola tsy misy soratra hoe mijanona na tsy mijanona fa dia tonga miatrika an'izay raha pitso. Le taloha teo misendra an'izay fotoana ao anatin'ny fitsarana ny raharahako mihitsy no hoe miemotra le izy asa miemotra ray volana mihitsy. Rehefa miemotra ny zavatra iny mazava hoatra fa ny fotoana asa miemotra lany ohatrany hoe lasa miemotra fotoana tokony ho vita androany lasa miemotra indray manaraka ohatr'izay le izy dia tsy maintsy mandamina ianao na ny asanao zany raha ny hera zao ianao tany amin'lehibe androany dia tsy maintsy hera indray ianao amin'ilay fotoana miamorana iny nefa le excuse zany tsy maintsy hoe mikasika an'ilay fitsarana foana. Ny stress aloha dia efa tsy lazaina intsony. Androany aloha misokatra ny salina hitsarana azy dia miray zany andrasany eto fa misokatra ny fitsarana sy mitokona ny eto fa tamin'ny zoma zao na hemotra kely. Androany na nisokatra aza ny fitsarana na nisy nandray aza ny atota taratasy nisy ihany ny renvoi en bloc raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny syndikan'ny Prakrara. Eto raha zao na androany mbola afaka manamarina ianareo fa mbola nisy ny renvoi en bloc an'izany fotoam-pitsarana zany dia raha tsika mahalala fa tsy vao amin'ny fotoanan'izao misy fitokonana zao nisy fiamorana ny raharaha-pitsarana. Koa eto zay dia maneho ny fialan-tsiny amin'izay mety ho tratra ny fahasorenana amin'izay fiamorana ny raharaha-pitsarana zay satria na ny momba anay arany ahoana moa no fanay manatanteraka ny asa nefa ny momba anay koa ary miemotra foana. Mitohy araka izany ny fitokonana ho an'ny syndikan'ny Ampitsara sy ny syndikan'ny Prakrara eo aza ireo miasa. Fitokonana izay tsy hitsatra raha tsy mivaly 100 isan-jato ny fitakiana.
fa na ao amin'ny SMM na ao amin'ny SGM dia eran'ny Madagasikara no misy mpiasan'ny fitsarana fa tsy eto Antananarivo ihany. Koa raha ataontsika tombatombana ny hoe ny isan'ny olona miasa raha anarivo ny olona eran'ny Madagasikara zara raha 100 angamba ny olona miasa amin'izao fotoana izao. Ho an'izay miasa kosa tsara marina eto fa be ny matahotra ny raha matahora koa manamafy zahay fa mbola mitohy ny fitokonana ho an'ny mpirakidrara ary mitovy amin'izany ihany koa ny ho an'ny mpitsara satria vao avy niaran'ny vory zahay vao teo. Antony maro raha ny fanazavana ny mahatonga ny fiemoran'ny fotoam-pitsarana eny amin'ny tribonaly. Ankoatr'izay, raha ny fanadihadiana natao ihany koa tsy misy ny fizarazarana izay misy mivoy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'izy ireo. Miandra ny famalian'ny mpitondra ny fangatahana ny sindika roa-tonta vao hitsahatra ny fitokonana. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours, ISCAM, allez là où vont les élites. Une dose de chaleur et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous récoltons votre confiance en allant chercher le meilleur des œufs frais chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur de la mayonnaise, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma. L'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 194 000 seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Cover, bande originale. Fifaninanana miavaka sady voalohany eto Madagasikara. Tia mozika sy tia mihira ianao. Natokana ho anao tia fifaninanana ity. Ataovy cover ireo hira amin'ireny filma ireny, dessin animé na jeu vidéo. Ataovy miavaka mba hampisongadina ny talentanao. Afaka mandeha tsirairay na maromaro fa tsy mihoatra ny telo. Tongava dian'izao misoratra anarana ary ety amin'ny Kolo TV Dig X Somagène. Infoline 034 07 888 43. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tsy fantatra mazava amin'izao fotoana izao ny tena marina mahakasika ny fandinian'ny HCCN lalàna anatiny mifeny CFM. Tsy afaka manao na inona ireo mpikambana raha tsy mivoaka io fanapa-kevitry ny HCC io. Mioramandra. Mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao hatramin'izao ny mikasika ilay rafitra natao hididin'ny fampihavanana na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Raha ny raharaham-pirenena no jerena, natao isan'ny lahara-pahamena tamin'ny fitondrana ny fananganana ity rafitra ambony ity. Amin'izao fotoana izao anefa miitsoka tanteraka ny fizotry ny raharaha. Antony, andro maromaro taorianina metrahan'ny mpikambana mandrafitra ny CFM ny lalàna anatiny tenenivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Mbola tsy misy ny fanapahan-kevitra navoakan'ity fitsarana ambony ity hatramin'ny androany.
Ny fanapahan-kevitra avy amin'ity fitsaran-tiaina nefa no ahafahana miroso amin'ny fifidianana ny filoha sy ny bromaritra ao amin'ny rafitra ambony CFM. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ny 11 ratoandro, ora nandalovan'ny mpanao gazety eny amin'ny fitsarana avo, tsy nisy olona tao an-toerana na ireo mpanolontsaina na ny filohan'ity fitsarana avo ity. Tsy nisy araka izany, ny olona afaka nangalana fanazavana ny amin'ny fitarazoan'ny fandiniana lalana anatiny napetraka ireo mpikambana anivon'ny CFM eny amin'ny fitsarana avo. Fitarazoana izay mety hiteraka fahatarana eo amin'ny fananganana ny bromaritry ny CFM. Atsahivina, mpikambana iray ao anatin'ny CFM no nilaza fa efa tokony hiroso amin'ny fifidianana izay ho filoha sy ireo filoha lefitra amin'ity herinandro ity. Raha ny zava-misy anefa, ahina hemitra ihany koa ny fifidianana, vokatry ny tsy famoahan'ny fitsarana avo ny heviny na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy, ny lalana anaty no tonga ny ampelantan'izy ireo. Andrasana araka izany izay mety ho fivoaran'ny raharaha amin'ity herinandro ity. Eckhart Olchowski olony fo ary miavaka amin'ny toetrany tompokolahy raha ny voalazan'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny CGM Analakely. Eo anivon'ity ivitoerana ara-kolontsaina ity no andrasana ny nofo mangatsikany manomboka androany ka hatramin'ny zoma ho avy izao. Narina ny ranomanana. Eckhart Olchowski niditra an-tsehatra teo amin'ny tontolon'ny kolontsaina malagasy nanomboka ny taona 1970. Fantatra mahatale ny ivitoerana ara-kolontsaina iray ary nampifandray hatrany ny firenena Almanina sy Madagasikara hatr'izay. Tao anatin'izay toetra, tia manandratra avo ny kolontsaina izay no nahafahana nampy ireo mpanakanto malagasy. Nandray azy toy ny Rendy faharoy isaroy ary efa 1 taona izy no ny fampitondra toy ny prêt-à-porter amin'ny ranja izay tompona andraikitra ara-kolontsaina. Lava be zany hoe fitiavan'olo izany tena manana an'le toetra ambony amin'ny maha olona mihitsiny, tsy mifidy mihitsy izy ary tsy manavaka n'iza ary ngambany tsy mandiso ny zavatra teneniko ny hoe rehefa fantany fa hoe tokony atosika le olona dia manosika izy, fantany hoe tsara ty zavatra ty ho ampiana le artista dia ampiana, tsy manavaka izy na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any andrefana na tsisy an'izay zany anazy na amin'ny resaka fiaraha-miasa ary tsy misy hoe ty ambony ty ambany fa tian'olona daholo zany olona rehetrarehetra amin'ny maha olona anazy zay toetran'izay zany tena za manokana aloha za mbola tsy nahita an'izany, tsy mbola nahita an'izany mihitsy ny aza. Tena enzana le fahafatesana satria fampisehoana natao farany tato amin'ny CGM zao dia izy zany manatrika an'izay resaka kolontsaina rehetrarehetra fa tsy dia fotsiny atao amin'ny CGM manosika tanteraka ny artiste izy na ny artiste vao misondrotra zany na ny artiste efa malaza dia tena manampy tanteraka ny artiste izy amin'ny lafiny rehetrarehetra na mandeha any ivelany ihany koa ny artiste ohatra mandeha any Allemagne dia manampy tena tsakasy andavany ohatra hoe feno be ny foko fa tsy hitako intsony ilazana azy hoe olona be fitiavana izy zany, tena be fitiavana izy ary tsy misalasala mihitsy izay manatona azy dia raisiny an-tanandro hatrany. Isan'ireo mpanakanto nampiny hatr'izay Baron izay fantatra teo amin'ny tontolon'ny Islam ary miantsehatra eo amin'ny atsikana amin'izao fotoana izao. Be masika be ronono izy rehefa hoe miasa dia miasa, rehefa hoe cool izany dia cool satria nahafantarako anazy voalohany izy ka Islam izay nataona tato amin'ny CGM dia avy eo moa izy niteny izy ny anisany ohatran'ny hoe nanome an'le spapa hoe manina raha manao mampime, hitako ianao izy manao an'le animation ohatrany manina raha manao mampime dia izy zany no anisany hoe tsy dora angany dia anao mampime ary tamin'izany dia tsy dia niny loatra fa natao moa zany le izy dia faly dia nefa ohatrany hoe sarotra zany le ohatry hoe manaiky tokony tsy maty zany ohatrany hoe tokony ho foana nefa maha olombelona olombelona tsy maintsy misy moa ny fisarahana sotra zany dia izy zany zay izy miaccepte anao ny défaut anao ary manome hevitra hoe inona ahafahanao mandroso amin'ny zavatra ataonao dia zay ngamba ny tena ohatrany hoe raha fahatsiarovana angeza be ho anazany dia ny fanaovako spectacle voalohany tato zay ozy izy hoe folo isan-jatany ny azoko fa tsisy azoko fa meny olona dia tohizo dia zay ngamba. Nitondra ny anjara brikiny teo amin'ny sehatry ny kolontsaina malagasy tanteraky Kolo izay fiantsony ireo akaiky azy. Nahafantarana azy ihany koa ny fanampiny ireo tanora amin'ny tontolon'ny jazz, dia sy ireo kolontsaina mila sandratra avo eto amintsika. Andrasany anivony ity ivitoerana ara-kolontsaina iray ity ny nofo mangatsikany ary hoentina any Ambomalaza amin'ny zoma ho avy izao. Ifandimby anome voninahitra azy ireo mpanakanto izay niara-niasa taminy mialohan'izay.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia mbola maro ireo olona mampiasa positra amin'izao fotoana izao amin'ny fikirakirana taratasy raha ny fanazavana azo. Narindra Andriamaeva. Ny tombony fampiasan'ny olona ny positra na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao tato anatin'ny valvolana raha nambaran'ny talen'ny positra malagasy. Tsy amin'ny fandefasana taratasy ihany fa amin'ny lafiny fandefasam-bola ihany koa. Manomboka amin'ny fanarahana ny teknôlôjia vaovao ihany koa ny anivon'ny positra malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny fampiasana ny fitaovana numerika na ny haitao arakajy mirindra. Maro ny mihevitra hoe ny positra efa nilozan'ny toetrandro. Tsia. Fa ny positra dia araky ny teny filamatra zay entinay moa zany amin'izao fotoana dia hoe ny positra malagasy mivoatra ho anao. Ka ny positra mivoatra manaraka ny toetrandro ihany koa. Raha ny fizotry ny taremarikeran-tany ny taratasy alefa positra tokony hidina 10 isan-jato isan-taona. Noho ny fidiran'ilay teknôlôjia vaovao zany. Fizao ny tableau de bord hitanay farany tamin'ny valvolana tamin'ity taona ity hatramin'ny volana hoy zany tableau de bord hitanay dia zao mitombo ny olona mandefa taratasy amin'ny positra indray raha militra tamin'ny taona lasa. Mandidina ny 30 isan'andro ireo olona tonga eny amin'ny positra mandefa taratasy na ihany koa carte postale raha ny fanazavana azo. Fa hatreto aloha dia tena mbola tsy misy mahasolo ny positra zany nisarisa satria eto aminay daholo zany ny olona mbola miezaka izy mandefa taratasy izao taratasy ordinaire tonga eto aminay eto zany misy mandefa France reto misy mbola mandefa carte postale ohatr'izao zany dia hatreto aloha dia mbola ilain'ny olona zany le positra malagasy hatreto. Nay manokana aloha dia eo amin'ny 30 eo isan'andro mandefa taratasy tsotra mandefa positra rapide. Raha tsy ivina andro iraisam-pirenena ho an'ny positra ny 7 volana Octobre, tsy nisy ny fanamariana manokana ny andro androany. Tsy mbola lany andro ny positra malagasy, efa misy ny fiezahana eo amin'ny fampandrosoana ny positra. Laharan-tarobia 3 no nahazo amboara omaly nandritra ny salon de l'auto 74 fisarihana tamin'ny lalao izay nikarakarain'ny groupement des concessionnaires automobile de Madagascar. 3 lokany zaraina tamin'izay dia nifinday avolenta lelavola ary fiara avy amin'ireo concessionnaire anandray anjara. Faradiny miantarandriana. Omaly ariva no nitanteraina teny amin'ny CCI vato ny fisarihana tamin'ny lalao asimaiso nikarakarain'ny GECAM. Ireto avy ireo tsara vintana tamin'izany. Smartphone iray mitentina 10,7 ariary avy amin'ny Telma, noloka ho an'ny fahatelo teo amin'ny laharana 7,57 roal, lahara-tarobia 034 03 306 67 no nahazo izany. Vola mitentina 4 tapitrisa ariary kosa ny loka nozaraina faharoa ary teo amin'ny laharana 5,70 sy enina no nahazo azy, nanana lahara-tarobia 034 20 318 63. Lahara-tarobia 034 05 043 18 teo amin'ny laharana 5,70 sy 5 kosa no tsara vitana voasarika ho nahazo fiara vaovao iray avy amin'ireo concessionnaire mandray anjara tamin'ity andiany faraiky ambin'ny folo ity. Nous procédons enfin au tirage de l'unité pour le temps aligné. Le gagnant du premier lot de la tombola du salon de l'auto 2017 11e édition, une voiture neuve à choisir, le numéro 5, le 50,195. Afa-po tamin'ity salon de l'auto 7 ity avokoa ireo mpandray anjara raha nanontaniana. Ny tombony mpitsidoka raha noarina tamin'ny roa taona lasa. Tsara aloha ny vokatra azo, tsara raha oharina amin'ny anjery farany, tsara vokatra azo, mipitsidika be da be, tsara clé mindrasana fa tena betsaka tsotra. Farany isa lafo aloha hatreto efa misimisy fa mbola manambatra ny isan'ny lafony commerciaux tsirairay avy. Ny hitanay hoe ny afaka aloha dia maro ireo ataontsika hoe exposant zany teto tamin'ity indray mitoraka ity be dia be ny zavatra vaovao nitodika vaovao teto amin'ity salon ity. Ny tanjonay moa tamin'ity salon ity dia ny fanerasera ny mpanjifa
afa-po zay satria tonga ny mitsidika anay ny olona rehefa ampiresaka taminay ny fanakalo hevitra taminay zay no mahafaly anay. Azo lazaina ho efa maharaka ny eto Madagasikara eo amin'ny lafiny fanjifana fiara manaraka ny toetry ny andro. Isany ahitana ny hika farany ity andiany ity. Izy ny fizarana ireo loka amin'ny fomba ofisialy ho tanteraina ny izy Vaovao. Nisy fizarana mari-pakasitrana ho an'ireo mpanohana ofisialy izany omaly. Vaovao ara-panatanjahantena dia entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ireo ampahan'ireo mpilalao mety handrombaka ny Ballon d'Or amin'ity taona ity. Fanadina. Eo amin'ny taranja football namoaka ny anaran'ireo 10 voalohany favori mety handrombaka ny Ballon d'Or 17 ny football France. Amboara izay niadiva ny Lionel Messi sy Cristiano Ronaldo tao anatin'ny taona vitsy saingy heverina orim-bahan'olon-kafa amin'ity taona ity. Neymar avy amin'ny ekipan'ny PSG, Luka Modric sy Marcelo samy Real de Madrid, Paulo Dybala Juventus, Kolo Chelsea. Izy ireo no 10 voalohany heverina mety handrombaka ny Ballon d'Or 17. Ny amiratra ao amin'ny kluban'ny PSG, io no nialan'ny Neymar atao amin'ny ekipan'ny Barça na tsy nilaza mivantana izany azy izy. Ankoatra izy 10 ireo, isan'ireo tafiditra ao anatin'ny lisitra ireo 30 heverina mety handrombaka izany ihany koa ilay mpiandry tsatokazo Jano Black avy amin'ny Atletico Madrid sy David De Gea, Manchester United, Sergio Ramos vodilarana ao amin'ny ekipan'ny Real de Madrid, ny irakiraky Liverpool, Philippe Coutinho sy Kevin De Bruyne, Manchester City, ary ny mpanafika Barcelonais Luis Suarez. Eo ihany koa i Mertens ao amin'ny ekipan'ny Naples, Harry Kane, Tottenham, Robert Lewandowski, Bayern ary Edin Dzeko avy amin'ny AS Roma. Ity mpanafika ity izay isan'ny namiratra indrindra tamin'ny taom-pilalaovana 17 izay nahafatesan'ny baolina miisa 7-3. Maresaka iraisam-pirenena dia olona 12 farafakely no namony no omaly alahady manamorona ny morontsiraky Bangladesh vokatry ny filetehan'ny sambo iray nitondra mpitsopinenana. Fanadina amin'ny sariny France 24. Sambo iray nitondra mpitsopinenana Rohingya no rendrika omaly alahady manamorona ny morontsiraky Bangladesh. Tsy latsaky ny 12 ireo namony ay ny vokatra izany. Sambo mpitondra ireo mpitsopinenana vokatry ny tsindry sy ny fanafihana ataon'ny tafika Birman ity rendrika ity. Efa mihoatra ny 7 tapitrisa ireo mpitsopinenana Rohingya raisina ao amin'ny camp de réfugiés Kutupalong izay mety ho lasa camp de réfugiés lehibe indrindra maneran-tany vokatry ny fifindrana ireo Rohingya nenjeh natao Birmanie nandritra ny 30 taona. Maro amin'ireo ankizy sy tanora niteraka tao an-toerana ary tsy mahafantatra afa-tsy ny fahantrany fiainan'ny mpitsopinenana. Raisina ho tahaka ny Birman, tsy mananjoy asa ao Bangladesh ny Rohingya. Hatramin'ny farany volana aogositra lasa teo, mihoatra ny 5 tapitrisa ireo Rohingya ny findramonina. Natambatra vokatr'izay ny camp de réfugiés ao Kutupalong sy Balokali anomezana toerana azy ireo. Ankoatr'izay, mbola n'olotra 400 hektara fanampiny ny gouvernemanta any an-toerana. Anambatra ireo mpitsopinenana Rohingya no tanjona amin'izany. Tetikasa izay mampanahy ireo ONG noho ny fiparitahan'ny valanaretina. Tsy ampy ny rano, ny trano fidiovana sy ny maro hafa. Rehefa mitambatra be tahaka izao ny olona, misy ny riska mandrakariva ny mety ho fiparitahan'ny kolera. Hatreto, efa nandefa vaksiny miaro amin'ny kolera manodidina ny 5 alina sy 9 hetsy ny UNICEF. Fanentanana amin'ny vaksiny lehibe indrindra taorian'ny natao tany Haiti ny taona 2012. Alohan'ny sarana ndaverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Takin'ireo mponina ao Anosy Avaratra ny amindrana ireo marary ny pesta tsabona ao amin'ny hôpitalina Anosy Avaratra. Teny midina no anton'izany io ny tompona andraikitry ny hôpitaly miororo ny mponina any an-toerana. Vaky ny fonjany tsy afany sabotsy teo gadra 10 no tafaporitsaka tamin'izany. Tara ny avis d'évasion raha ny fanazavany avy eo ny gendarmerie pirenena no ny andro alahady kosa no nahatonga izany raha ny nambaran'ireo mpandrarany fonja. Ary farany dia totosa io arivo eo ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara sy Air Austral aritra 10 taona ny fiaramiasa. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko.
La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand Batimax nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.